izy azy io nafarandray mandreny hoe tsy mahazo sakafo anetran'olo petraka atao anatin'ny sain'ilay zaza mihitsy tsy mahazo sakafo ao an-tranon'olo. Isaky misy olona manasa ilay zaza taona misy tamin'izay tsy mahazo sakafo ao an-tranon'olo zay indray andro hitan'ilay olona tao akaiky misy tao tokotany avila tsy midira misakafo tsy mahazo misakafo ao an-tranon'olo zay ao fa teneko dada sinenareo fa avia ty fa tsy mahazo misakafo ao an-tranon'olo rehefa rano teo zay le zaza hoe tao mivoaka ty ary le sakafo dia inana izy ty eritreretiny hoe ao anatin'le tranon'olona mihitsy tsy azo sakafo aminy. Dia fiangonana anankiray zay tsy teneniko anareo endry be daholo le olo-piangonana ena fa voavoaka ao tokotany mpinondratsy be daholo lehilahy resako raha tivalo mivoaka loza koa fa ampieritreratsika lehilaza mieritreritra hoe fa ngao eritrerentsika hoe rehefa ao an-tranon'Andriamanitra tsy azo aminazy zany fa rehefa mivoaka ty ivelany dia tsy maninona dia te hampatsiahantsika fotsiny aho hoe zao tenantsika izao Koritiana voalohany fahatelo andiny faina ambin'ny folo Koritiana voalohany faina andiny fahasivy ambin'ny folo sady tempoly n'Andriamanitra no tempoly ny fanahy masina. Ka nao fiangonana ianao tsy haiko aloha izy sahikelina zao fiangonana na ivelan'ny fiangonana rehefa manoto ianao dia manota fa tsy miankina amin'ny toerana ary io fahatsoa-kevitry ny kristianina mihitsy dia lasa komédien daholo miditra ato anatin'ny fiangonana daholo manao paster fa rehefa any fiainana andavanandro hafa ny fanarenana natao. Mangataka fangina kely azafato fanarenana nataoko alampy anareo ny ota tsy miankina amin'ny toerana anaovana azy fa eo anatrain'Andriamanitra rehefa manota dia manota. Ina moa ny ota iza malala ina natao hoe ota fandikana lalàna dia rehefa manota ianao tsy afaka hiala tamin'Andriamanitra mihitsy nalafina mitavany aminao izy ninona ataonao na ivavak'isan-kalady ianao na inona ataonao ao am'tyteatem-piangonana raha mitoetra ao anatin'ny ota ianao miafina aminao mitavana Andriamanitra efa tsy manam-pamasinana ianao tsy ahita amin'ny tompony zay fahamarinana tsy azo hitovirana mihitsy. Nandray alay-panahy ihany aho hoe aza atao tsenjera zany fekena fahota fa tsy tokony anaiky ny fahotana ianao raha tsy tsapanao mihitsy aloha tena nanota sa tsy zay miokevitra ao velarany amtenonena moa raha tsy natsapa ianao fa nanota aza manaiky fahotana zany fa lasa mitenina fotsiny leny ale fekena fahotana io tena hafa mihitsy ny olona fantatra fa tena nanaiky ny fahadisoana izy amin'ny teny frantsay honnêteté sincérité teny hitana hoe sincérité akaotra anankiray aminareo ohatrany hoe mahafinaritra izy ny Davida mpanjaka zany reny olona misoratra masina tsara be ny tantarana mazava fa nisy tantara nataon'ny Davida tena nahatsarava manafitoina mahatezitra satria ianao ve mieritreritra hoe mpanjaka ianao mampitondra fanjakana dia eritreritra anao fa azonao atao daholo zavatra rehetra andremo
misy limity io raha aiza lerana mahita n'ilay vehivavy tsara tarehy raha mba hita fotsiny hoe tsara tarehy ilay vehivavy dia mijanona teo satria tsy fahotany zany so anao hoe tsara velatsika koa dia mahita rehefa dia ahodina no fa rehefa zava-boarin'Andriamanitra mahafinaritra dia tena miderana n'Andriamanitra fa rehefa izy no lasa tonga amin'ilay tena fitera voalohany torotoronina le filana le miteraka ota dia miteraka inona farany fahafatesana zay ny zava-doly zay alele Davida tena nataony jusqu'à la fin hitan'ilay vehivavy ataoko izay azahoany zao koa mitodika aminareo vehivavy izy io hoe nampanjaka any tsy voateranaiky ianao raha tena tianao ny vadina fa lizy manaiky koa matsety vadiny nampamonota etoentanareo tsy mahafinaritra na Davida naasimaasako so hafa misy mpaminany anankiray tonga tsy tantaraka anareo fa ainareo misy didiantsy natonga zay nanabila rehefa matsorona hoe misy fety atao tanàna le ontotokana ihany mananana le olona zay miarany sakafo tany mena affection tonga le olona manakalena fa le toty fa nenao nefa izy manana hoe ankiza hoe tsy atezy tezo tavidy tena mendry izy fatsany olo zany Rosinatany ao Rosinatany nahoany e zany mipetraka aminareo raha fantany voatery misy amin'ny Natana ve ilazy hoe tsy mety natao Davida namon'olona nangalabakin'olona sisisy voatery tsy maintsy misy miteny ve ento ny olona rehefa mitoetra anatin'ny fahotany ny very voalohany dia tahaka izay nitranga tamin'ny Adama sy Eva esprit de discernement mampirafy mampijalina zany hitanao zao fa zanaka manontany fitiavana hitsakitsaina inona ny antony satria tsy manana esprit de discernement very an'ilay fahafahana mamantatra ny tsara sy ny ratsy dia rehefa tena miletika eo anatin'ilay fahotana le olona dia tena hienjana be mamerina ny saina ary tsy misy afa-tsy Andriamanitra reny ihany mahay zavatra fa so mamolava ny vatanao mpisotrotam-pidoroka toka dia mananatra ianao dia manantena ianao fa iova izy aza manao ny asan'Andriamanitra tsy vitanao fa Andriamanitra ihany mahay manova ny olona vavany fa nafinaritra tamin'ny Davida kosa nefa dia izao voatsapana hoe izy kainanao n'ilay zavatra tsy mety maravaka amin'lehilahy eto amin'izay no resako anareo hoe sincérité fa vakio ny salamy fanakiadimo fa misy dingana anankitelo efatra rehefa tsapany fa tsy lentany natao na dia tokony zarany tany batsiko azy ny fahadisoana tokony andraikitra dimampolo sy anjato ipitsina le mily sakapoko samy fa saingy zao zakany Davida samyrery ao an'ozy rehefa voakasika ny fonona zay efahotako efahadisoana io zany dingana voalohany ahitanao fa tena ndeha ho an'iny fibebahana le olona anankiray dingana faharoa zao ihany ianao fampianarana dia mihirantolony indray zay rehefa avy eo dingana faharoa taminao dia taminao aona nantany vai ve le olona ka tia tsy mety rehetrarehetra ataontsika amin'ny olona sy fiarahamonina sisisa vady aman-janaka famoriana vady aman-janaka tsy amin'le olona nanaovanao azy fa amin'iza amin'Andriamanitra zay nge natonga ny anana azy safiry tena amin'ny petera tsy nandainga tamin'ny olona fa nandainga tamin'iza fanamasina Andriamanitra ilazana fa Andriamanitra koa ny fanamasina
Ingana fahatelo. Rehefa miaika ianao fa tena nanao tsy mety. Zay vao tokony hisy sokatra ny vatanao. Fa tsy manao tsenjery. Rehefa miaika ianao fa nanao tsy mety ianao dia ohatrany ilay fitsarana manaiky izay didim-pitsarana voaka fa tsy manam-pahatelo na hinika any amin'ny hafa ny vahantsoa. Zay ny raha olombelona. Fa hono moa sy Davida tamin'ny antsoin'Andriamanitra hoe mba ho marina ianao raha miteny tsy anatsiny ianao raha tsara. Ianao raha sanatria hiakatra tribonaly ka manamahantelo anatrehany tsara fantany vao maika hienjana ny zaza. Fa ny olona mienty ny fahatsoana dia malefaka ny zaza. Eto dia ditsindrina fa l'impunité n'est pas biblique. Alors on a un problème à Madagascar, l'impunité n'est pas biblique. Il fallait être dans la vie, il change. Attention. Fa nafinatra tamin'ny Davida dia izao izay namarana koa tsy mijanona tamin'izany toerana izany. Fa toko tao an-tsaina. Ao aloha izy amorony ary avozy olona mariny dia misy karazam-panadiovana tonga tao an-tsaina satria tsy teny toetra anatin'ilay fahotana. Andray so malahelo fotsiny hoe za dia manoty zay nety mpiazaniry evangelika malagasy. Fa tsy tian'Andriamanitra ianao mitoetran'izany toeran'izany. Mitaraina foana mitaraina foana. Fa ozy Davida diovy isopa ao mba ho afa-pahotana ry sasa madio mba ho afa-kely. Fa tsy mijanona ao amin'ilay toerana ianao. Fa inona moa ty isopa? Karazana zava-maniry anankiray maniry tany Israely. Tsy maniry amin'ny tany izy io fa maniry amin'ny tamboho. Izany hoe tsy azo bovoka zany ny sopa. Mariky ny fahadiovana zany ny sopa. Ary natao kifafa izy io. Ny tahony natao kifafa, ny raviny natao kifafa. Natao toeram-panadiovana ny boky izy io ary nanasitranana ny boky. Ary ny zavatra nahavariana azy izao tadiditsika tany Egypte hoe osy Andriamanitra hoe rehefa misy rano tatao tao amin'ny tolàna dia maka fena isopa. Tafiditra foana ny isopa. Ampifandray azy amin'ny rano zay izy amin'izay fotoana izay. Efa diona. Ajoboina anaty rano izy ny fena isopa dia teteno amin'ny tolàna. Ary rehefa mibaika izy ny amin'ny fanatitra ny amin'io ka dia alaina ilay isopa dia bakian'Andriamanitra atsipazo ao anatin'ny lafo. Entina ilazana antsika fa tsy tsara mitoetra ao anatin'ny fahotana. Fa rehefa tsapanao zany dia tadiavy ny fomba rehetrarehetra ahatonganao ho afaka amin'ilay toerany fahotana zany. Inona ny tenen'ny tenin'Andriamanitra? Raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famelan-kely. Fa rano Kristy no manadio atsika. Ny finoana ny Kristy manafaka atsika amin'izany toerana izany. Maditeny ihany hoe na ny finoana ny Kristy aza atao tsy anjery. Fa tena ao amin'ny Jota 5:7 dia milaza fa indray mandeha ao amin'ny fiainananao ny fanena amin'ny tompo. Raha Paoly apôstôly andaninao taiza izy fanena tamin'ny tompo? Taiza. Indray mandeha tao amin'ny fiainana nisy ny lalany Damaskosy. Indray mandeha ao amin'ny fiainana ianao matsapa mampanontanao anekenao ao Kristy. Iny mbo amin'ny famporototo ary mandra-piavan'ny tompo ny azonanao izany famonjena izany. Oviana ny lalany Damaskosy tao amin'ny fiainanao. Apetraka ny fantaniana. Oviana ny lalany Damaskosy tao amin'ny fiainanao. Aza mieritreritra fotsiny hoe mpivavaka fa tsy mpivavaka no apôstôly Paoly ianao. Tsy mahay soratra masina no apôstôly Paoly ianao. Fariseo izy ary anisan'ny tena nandalina izany. Fa saingy izao rehefa mifanena tamin'ny tompo izy natao taim-boroka ny zavatra rehetrarehetra fa nientry nandray famonjena tao amin'ny Kristy ary forma teo am-pilatanana avokoa izay mety tombontsoa rehetrarehetra. Fatandremo so nataony sasany mena amin'ny ravoravo. Anakarena ianao rahalahy ohatra zao ianao raha ho tahina ianao rahalahy izy tahina fa le olona eo ihany ny fiainana. Fa iza no milaza aminao fa ny ampanakarena anao nafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana? Tsy tompo.
fiezo ny soratra masina fa mahadiso hevitra antsika ny tsy fahalalana ny soratra masina fa ny famonjenana tompotomponao tamin'ny azo fijaliana dia famonjena ara-manana Timoty voalohany andiny fadimy folo mahatoky ka tokony tena fakasitrahana rehetra ny teny izao tonga taty-bonin-tany Kristy ampanankarena amonjy ny manoty tsy indreko tsara fihesiko anatin'ny fampianarana anankiray ny fahasokevitra rehetrarehetra manenika ny Madagasikara amin'izao fotoana izao manana faharetana kely fa sao dia hitondra soa antsika izany zavatra izany fa neny afaraka aminareo fotsiny tsy hoe satria nahinao ny toroteny ianareo na nahinao ny paster ianareo lahy dia akombolo ny baiboly manaraka indray ina moa ny toroteny tamin'ny faharavonana février tao izy amatadidy fa amanino na mifanaraka amin'ny soratra masina na tsy zao zavatra teneniko anareo zao niza manao fampianarana anareo anara fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ianareo amin'izay fotoan'izay io hitanareo ny fitombonareo ara-panahy fa ny fiangonana matanjaka tompoko tsy ilay fiangonana misy lustre nakaro tsara tarehibe fa ny fiangonana matanjaka dia ny fiangonana mananam-pino matanjaka amin'ny fahalalana ny soratra masina ka tehan'indro mafy anareo hoe nafatesana tamin'ny Kristy tao amin'ny asaikaliny tsy ara-nofo tompoko fa ara-panahy zay ny natonga an' Jesosy ny teny tao amin'ny sainy Getsemane mety hazava aminareo amin'izay zao izy fa dilanovana loatra ny fanahy fa toy ny efa ninona ao izy toy ny efa nina toy ny fofady ale Jesosy matahotra nofo te tsy eto intelo izy dia falaza fahazanak'olona tsy maintsy atolotra mahavariana dia zao manky mihitsy izao filazantsara n'ireo andalona ny batisany fahafatesana io izay tenenan'ny mpianatra tampianana io izay aleko tsy azonareo aleko izy ihany no nandatsaka ny roany niandry tamin'ny fahafatesana hatramin'ny fandatsahana tsy misy afa-tsy Jesosy le tsy matahotra no faty izy fa naninona izy ny fadiranovany ka rehefa na tsy nalala ota mihatra amin'izay zaka ny fahotako sy ny fahotanao aizy izy ny tsy ho fadiranovana zay mahatonga milaza aminareo hoe ara-panahy tompoko ny filazantsika ka rehefa fitahiana ranofo tany amin'ny testamenta taloha izay mety ho marina ihany mety homen'Andriamanitra anao zany fa saingy izao vao meny mahita ny fianabana apôstôlika ianao isaorana ny Andriamanitra raha i Jesosy Kristy tompontsika izay tay antsika tamin'ny fitahiam-panahy rehetra apetrako aminao ny antso apetrako aminao tenin'Andriamanitra mametraka aminao eo alohanao safidy ny fiainana sy ny fahafatesana raha tianao ny andova fiainana manak'izay inao fa tsy vaovao aminao izao teny izao minoa Kristy eo vonjeny ataoana nefa le finoana tsy amamizahatra miditra mivava tsy zany maloto ny olona fa avy fo io fo io no tokony hidirana Kristy amin'ny fomba raisina azy dia zao satria raha manaky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino afonao fa Andriamanitra efa nanaka anazy tamin'ny maty eo vonjeny ianao zany hoe tsy tia miasa fa ity fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarina ary amin'ny vava no alekena azahoana fahamarina fa rehefa feno ny fonao na mandeha taxi ianao na aiza ianao resaka momba an' Jesosy foana ianao fa rehefa tsy ao Jesosy na miresaka azy ary mamelatra anao firy akotsika kristiana tsisy mahafantarina antsika ma-kristiana amin'ny toeram-piasana amin'ny toeram-pianarana isaorana n'Andriamanitra fa misy tena mijoro satria tsy mpanaraka fomba fivavahana izy fa tena niditra tao am-pony Kristy ary tsy izy intsony velona fa Kristy no velona ao anatiny fa Kristy no antony